manomboka eto kosa indray isika dia iresaka vaovao ety ambony latabatra tsy misy sary izay azo lazaina fa dia mafampana ny tontolon'ny fantanjahantena amin'izao fotoana izao dia ny anivon'ny mouvement sportif zany zareo anivon'ny ireo mpitantana fédération sy ny ministèran'ny tanora sy ny fanatanjahantena tamin'ity herinandro ty ary dia nitafa tamin'ny mpanao gazety zareo anivon'ny mouvement sportif dia andefa taratasy ho an'ny amin'ny filohan'ny republika sy any anivon'ny primature mba ampafantatra azy ireo ny zava-misy marina ao anatin'ny fitantanana ity ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena ity satria dia mizaka ny tseran'ny aina ireo mpitantana fédération amin'izao fotoana izao. Mitondra fanavana mikasika indrindra izay Andriamatoa Randriamanarivo Arnel, secrétaire général ny comité olympique malagasy. Ny antony amin'ireny mouvement sportif moa zany en général no mampianatra ny mpanao gazety ara-panatanjahantena no ny antony disadisa misy eo amin'ny ministèran'ny tanora sy ny fanatanjahantena amin'ny mouvement sportif misy eto Madagasikara izay tena sady tombo vakivaky marary no mamenatra ary tena mitondra ny tseran'aina ireo tanorantsika amin'izao fotoana. Izay no antony ny voren'ny fédération tao anatin'izay herinandro izay ary ny zavatra tapaka zany dia hoe handefa taratasy ho any amin'ny fanjakana zany na any amin'ny filohan'ny republika sy ny premier ministre amin'izao fotoana sy ireo gouvernemanta ny mouvement sportif no ireto antony manaraka reto. Voalohany indrindra aloha zany dia ny resaka procédure financière ny ministèran'ny tanora sy ny fanatanjahantena makany amin'ny fédération. Zany hoe misy ireo vola izay natokana ho an'ny fédération dia alefa any amin'ny tafita na alefa any amin'ny ministèran'ny tanora sy ny fanatanjahantena dia rehefa avy eo dia tsy hitany alehan'ilay vola na hita fa ampahany sisa no tonga any amin'ny fédération. Fa no manarakaraka an'izany cotisation internationale ny fédération tsirairay avy dia tokony ny ministèra no mandoa azy nefa misy ireo président fédération na ny fédération no lasa manefa ilay cotisation internationale nefa tsy afaka mandray anjara ny mouvement sportif na ny fédération amin'ny lalao iraisam-pirenena raha tsy voaloha ireny cotisation ireny. Fahatelo ny reny lalao nosy notanterahana teto amintsika na tany amin'ny nosy larenao reny izay tamin'ny farany teo reny dia sy ny mbola ho avy dia sady manana trositsika tamin'ny resaka accommodation zany tamin'ny jeu de Chine no manana trositsika amin'ireo matériel sportif no manana trositsika amin'ireo zavatra zay nanaovana préparation ny fédération ary misy ny fédération zay tsy manana no maizy azy intsony amin'ireny sponsor reny sy amin'ireny olona miara-miasa amin'ireny satria tsy maro vola ilay fédération amin'ny alalan'ilay ministèran'ny tanora sy ny fanatanjahantena. Fahaefatra ilay resaka ingérence amin'ny resaka structuration amin'ny mouvement sportif izay misy mazava tsara amin'ny charte olympique sy amin'ny statut tsirairay avy ny règlement intérieur ny fédération tsirairay avy na ny mouvement sportif en général ary misy ny lalànantsika amin'ny 2010 ary misy koa ny tourmarque na ny recommandation CEO 2020 sy ny la nouvelle forme ny mouvement sportif amin'izao fotoana. Dia ireo ministèra moa amin'ny fomba fitenitsika izay mitsabaka satria ny ministèra amin'izao dia tsy mahalala akory izay tokony ataony fa mieritreritra foana hoe ny mouvement sportif ny ambony ny ministèra ny ambony comité olympique ny ambony nefa condamné ireo mouvement sportif sy ny fanjakana tsy maintsy miara-miasa vokatra zany rehetra zany dia ny tanorantsika no lasa tsy sarizary satria nray aman-dreny no miady dia ny ankizy ny voapotipotika. Farany dia ny resaka tafita. Ny resaka tafita zany nefa nivory ny fédération dia tsy tokony hisy tsony ngamba ny tafita ary ny antsony ny fédération maninona moa raha aloha foanany ary io tsy hitako izay lalany ny fédération satria nahoana
ny vola zay miditra ao amin'ny tafita io dia sika fa manana trosa foana ny tafita. Hafa baraka hoy aho i Madagasikara amin'izao fotoana satria sady tsy malolo trosa no hananana trosa. Izany hoe tsy misy ny continuité de l'État fa mifanenjika toerana ry zareo. Tena mijaly ny fanatanjahantena ary izay dia mangataka amin'ny fanjakana. Aleo mihitsy aloha i ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena io ajanona na ato ny volany, tsy asiana vola miditra raha mijaly ny mouvement sportif sy ireo tanorantsika.